Voka dehibe ny FJKM Itosy amin'ny alahady ho avy izao hanomboka amin'ny sivira latsaka fahefan'ny fitaovam-pivavahana araka izao fanazavana hoentin'ny mpitandrina izao. Ary dia fotoan-dehibe tokoa amin'ny lahady izao voka dehibe 524 ny lohevitra izay banjinina moa dia hoe misaorana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary izany voka dehibe izany dia fotoana anahoana ny fisaoran'ny isam-pianakaviana n'Andriamanitra tamin'izay fitahiana rehetra niraisina tao anatin'izay herintaona izay. Ny fandaharam-potoana dia toy ny mahazatra miditra amin'ny 7 ora latsaka fefany, fanompoam-pivavahana toy ny mahazatra mazava ho azy, ary ao aorianan'izay dia isy ny fanasan'ny tompo anehoana ny firaisana amin'Andriamanitra ary firaisana amintsika izay taranaka ny FJKM Itosy ihany koa. Ny tamin'ny taona lasa moa dia nanatanterahana ny Jobily fa 520 taona ny fiangonana. Nisy asa nateraka izany taon'ny Jobily izany dia ny fanitarana ny fiangonana, ary dia isaorana an'Andriamanitra, vita ny fototra, vita ny rindrina, vita ihany koa ny altara, ary eo am-panatanterahana ny tafo isika amin'izao fotoana. Efa azo raha teo ny tafo fa ny vola azo amin'io zany dia anatanterahana ny vy hipetrahan'ny tafo. Manentana antsika rehetra ary izay zanaky ny fiangonana FJKM Itosy, na ny reny fiangonana, na ny zanaka am-pelezana, na ny eto an-toerana, na ny any ivelany, ary indrindra ihany koa izay rehetra na tsiaro fa nandray fitahiana tao amin'izany fiangonana FJKM Itosy izany, dia manasa antsika rehetra ny fiangonana manontolo ao anatin'izany hiatrika ny fotoana, koa dia mahereza.